Vatsimpana etnineny Ratovelo Jacqueline. Ao ambony izany rehetra izany ny fitiavana fa fehiny fahatanterahana izany. Amen. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, ianao ilay tianay amin'ny fitiavana tsy manam-petra tokoa. Na fony ainao mba ho faty teo ambony hazo fijaliana, mba hisolo heloka anay, ary toa mba hamonjy sy hanafaka anay. Ho indreto izay olom-boavonjinao rehetra, Jesosy malalo, miankohaka mpanajany eo amin'ny tongomasinao mba hiarahabanao, hidera sy hankalaza, ary hanome voninahitra ambony indrindra ho anao satria ianao ny tomponay sy mpanjakanay. Makasitraka indrindra koa Jesosy fa mbola noho ny fitiavanao dia mbola nomena nahatratra indray izay izao andro vaovao izao, hiaonanay aminao, hivavahanay aminao, ary koa hitondrahanay izay sarotra rehetra eo aminao mba hovahanao tompo malala. Ary ankehitriny dia mbola afaka koa izay andre ny afatrao mba hanitsinao ny toetra ratsinay izay mitady hamery anay any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Ko mangataka aminao izay tompo mba harantsano ao anatin'ny fo mampananay ny fahotana rehetra izay manasaraka anay aminao, dia mba sasao izay tompo amin'ny rahasoanao mba hadio tanteraka, mba ahafahan'ny fanahy masinao hamonto anay tsirairay avy, hanolotsaina anay, hitaridalana anay, hanazava ny fo mampananay ka atakaranay tsara izay rehetra tianao ambara aminay androany. Dia mitenena tompo fa vonona izahay andrea sy hankatoto tanteraka ny teninao. Ny anaranao masina sy be voninahitra Jesosy no angatanay sy hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia mbola faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo riavana, ary faly ihany koa manona ho antsika tsirairay avy, ny fahasoavana no mba mpiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika, ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny izay angalantsika fampahirezana riavana androany dia izay hitantsika ao amin'ny Korinthiana voalohany, toko 7:10, ny andininy 7:10 ihany. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Hovakiny izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompon'ny teny. Ary ankehitriny dia ireto telo reto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana, fa ny fitiavana no lehibe amin'ireo. Amen. Raha dinihantsika tsara riavana trany amin'ny andininy voalohany amin'ny Korintiana voalohany, toko 7:10 io, dia manambara mazava tsara tokoa Paoly fa ninonino fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra antsika. Raha tsy misy fitiavana ao anatintsika dia zava-poana avokoa ny zavatra rehetra izay ataontsika. Inona moa izany no azontsika maritana ny atao hoe fitiavana? Ny fitiavana riavana dia tsy azo lazaina fotsiny hoe fihetsem-po, fa tsy maintsy arahana asa ihany koa izany. Andriamanitra raha nilaza ombeny tamintsika hoe tiany isika zanany, dia tsy mba nolazainy tamin'ny vavany fotsiny ihany izany, fa nasehony tamin'ny asa ihany koa. Nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay, ary izany no nanehoan'Andriamanitra ny fitiavany antsika. Nidina tetỳ an-tany Jesosy Kristy, niaritra fahoriana be dia be, maty teo ambony hazo fijaliana mba hisolo heloka antsika, mba hamonjy antsika ihany koa. Eo amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny 7:10 dia milaza fa tena ilaina tokoa ny fitiavana, satria ninonina fanomezam-pahasoavana ananantsika riavana dia tsinotsinona zava-poana izany rehetrarehetra izany raha toa izany ka tsy misy fitiavana. Satria marina tokoa fa ny fitiavana dia lehibe noho ny fahaiza-miteny, ny fitiavana dia lehibe noho fahaiza-manao, ny fitiavana dia mbola lehibe noho ny fahendrena sy ny fahalalana. Fa izao kosa nefa ny fahalalana miampy fitiavana dia mitondra hery tsy misy mahatohitra. Voalaza ihany koa fa na dia omentsika ny malahelo aza ny fananantsika rehetra, na koa atolotritsika aza ny tenantsika mba hamonjena ny hafa, dia tsinotsinona ihany koa izany raha toa ka ataontsika tsy misy fitiavana. Noho izany riavana dia tsy maintsy manana fitiavana isika, miaina tena tanteraka ao anatin'ny fitiavana ihany koa, mba ahitantsika vokatra tsara amin'izay asa n'Andriamanitra ataontsika. Ny fitiavana koa dia voalaza fa mahary sady mora fanahy. Jesosy Kristy riavana no modely tsara indrindra tokony alaintsika tahaka, raha toa ka izany hoe faharetana izany no resahana. Niaritra tamin'ny zavatra be dia be Jesosy,
kanefa dia tsy mba nomonomonina izy tsy mba mora sositra izy fa dia nahary-po tamin'ireo olona manodidina azy nankala azy satria nanana fitiavana be dia be Jesosy tao anatiny. Ny olona be fitiavana koa dia olona mahatsindry fo, tsy mba mora sositra, tsy mba mankala olona izany, tsy mba mitana lolo-po ary tsy mana otro-po ihany koa ny fitiavana arak'izay voalaza amin'ny Kolosianina 4:7-7 manao hoe mifandefera ka mifamela heloka ianareo raha misy manana alahelo amin'ny sasany. Ny fitiavana koa ry havana dia voalaza fa mandefitra amin'ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra. Ny fitiavana koa dia mitondra fanantenana amin'ny zavatra rehetra satria Andriamanitra dia mahay manao zavatra rehetra, eny fa na dia izay sarotra indrindra tsy vitantsika aza. Jesosy ilay voalaza fa fitiavana kanefa kosa dia niaina tao anatin'ny fahoriana mafy dia mafy Jesosy ry havana, nokapohina, nororana, natao tsinotsinona, nalaim-baraka, niafy tamin'ny zavatra maro tokoa kanefa dia nandefitra tsy mba niloa-bava Jesosy. Izany fitiavan' Jesosy izany ry havana dia fitiavana maharitra tsy levona mandrakizay ary izany mihitsy no antony izao sitrapon'Andriamanitra tonga tamitsika tsirairay avy izao satria tena tian'Andriamanitra isika ry havana mba hanana izany fitiavana tahaka ny fitiavan'i Jesosy izany dia fitiavana maharitra tsy levona mandrakizay ao am-potsika ao. Ny fitiavana koa dia lazaina hoe mora fanahy. Raha jerentsika nefa ny fiainantsika andavanandro dia mba manana izany fahamboram-panahy izany ve isika amin'ny maha-kristianina antsika, amin'ny mampanara-dia an'Andriamanitra antsika, indrindra eo anivon'ny ankonantsika ao, ny vadintsika, ny zanantsika, isika no mamaly ny valiny. Voalaza ihany koa fa ny fitiavana dia tsy mba mialina izany. Mampalahelo ihany koa anefa ry havana fa toa tsy marina amintsika kristianina mpanara-dia an'Andriamanitra izany hoe tsy mialina izany satria na eo amin'ny fiainantsika andavanandro na hatrany amin'ny fikambanana kristianina aza dia miseho matetika ilay fialonana amin'ny namantsika, fialonana amin'ny mpiara-mivavaka amintsika. Izany no zavatra miseho eo amin'ny fiainantsika kristianina. Ny fitiavana koa dia tsy mba mirehare izany. Jesosy Kristy dia fitiavana kanefa na dia izany aza, na dia Andriamanitra azy izy, na dia be voninahitra azy izy dia tsy mba hita teo amin'ny Jesosy izany firehirehana izany. Fa izy izany no nirehare, Petera no nirehare ka nilaza tamin'i Jesosy hoe tsy andao anao izany mihitsy aho, saingy tsy tanteraky Petera izany. Ny olona tia mihebohebo koa ry havana dia matetika manamavo, manesy ny hafa amin'ny fiteniny, amin'ny fijeriny. Kanefa aoka tsy ho adinontsika mihitsy ry havana fa tsy misy afa-tsy ny fandoliantsika, ny fiankohofantsika mivavaka sy mifona eo anatrehan'Andriamanitra. Izany rery ihany no afaka nandrata an'Andriamanitra antsika. Ny fitiavana ihany koa dia tsy mba mihevitra izay ho an'ny tenany ihany mihitsy, ho an'ny tenany aloha, fa kosa ho an'ny namany izay mila famonjena. Ary raha manao izany izy dia tsy mila fankasitrahana fa tanterahany amin'ny fitiavana izany. Ny tena fitiavana koa dia tsy mba mitsitsy aina, tsy mitsitsy fotoana, tsy mitsitsy vola amin'ny asan'Andriamanitra izay tanterahany. Ary tsy maintsy tsy mba manidy tanana ihany koa ny tena fitiavana eo anatrehan'ireo namana ory sy malahelo mila fanampiana sy famonjena. Ny fanomezam-pahasoavana marobe isan-karazany izay omeny ny tompo antsika ry havana dia tsy maintsy hitsahatra ihany ireny, fa ny fitiavana no mitoetra mandrakizay. Voalaza eo amin'ny 7:10 hoe ireto telo reto no mitoetra dia ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana, fa ny fitiavana no lehibe amin'ireny. Voalaza fa ny finoana sy ny fanantenana dia toetra roa samy mamaritra ny fitiavana avokoa hita tery ambony. Ny finoana avy amin'ny Jesosy Kristy no mahatonga antsika hanana fahatokinan'Andriamanitra. Ny fanantenana koa dia tsy afa-misaraka amin'ny fitiavana satria voalaza fa ny fitiavana dia manantena ny zavatra rehetra. Kanefa ireo zavatra telo samy hafa ireo dia samy mamaritra fotoana samy hafa ry havana. Ny fotoana dia milaza zavatra efa lasa, zavatra efa miainantsika. Ohatra ilay fitiavan'Andriamanitra izay nanolorany ho antsika ny zanany lahatokana mba hamonjy antsika, ka dia noraisitsika tamin'ny finoana tokoa izany. Ny fanantenana dia milaza zavatra mbola ho avy,
dia ireo zay zavatra tena mampanahy atsika, mampatahotra atsika ihany koa indrindra fa izany hoe raha fahafatesana izany. Kanefa kosa isika dia manantena an'Andriamanitra mandrakariva satria izy no tompony zavatra rehetra. Ary ny fahatelo farany dia ny fitiavana milaza zavatra ankehitriny. Ka dia tsy eritreritra ny zavatra taloha intsony isika, fa kosa hivelona tanteraka amin'ny fitiavana amin'ny fanjakan'Andriamanitra, satria izany fitiavana izany no maharitra mandrakizay. Izany no fitiavana mitondra fandresena sy fahavokarana be dia be eo amin'izay zavatra rehetra ataontsika, indrindra eo amin'ny asa fanomponan'Andriamanitra. Izany fitiavana izany koa no fehin'ny fahatanterahana rehetra. Amen. Hivavaka isika. Mankasitraka indrindra ry tomponay sy mpanjakanay raha mbola nandefasanao indray izao sitraponao izao izahay. Fantatray tokoa mantsy Jesosy sy ny tanjonao dia nianitsy anay, hanatsara sy hanavao ny toetra ratsinay, tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, kanefa no tanterahanay teo amin'ny fiainanay, indrindra teo amin'ny asa fanomponanao. Mianjaanja eo anatrehanao avokoa tompony mbo amponay tsy miloka ao, koa izany no tsy nampandrisainanao, mitady ny hevitra rehetra ianao Jesosy mba hanitsina ny hevi-disonay satria tsinotsinona ho zava-pohona avokoa ny asa fanompona ataonay raha tsy ataonay amin'ny fitiavana izany. Izay tompo, na dia mitono tena ho kristianina aza, na dia mitono tena ho mpanaradianao aza nefa tsy mba mahari-po zay Jesosy amin'ireo manodidina anay. Mora sositra izahay, tsy mba mahavita mandefitra e, mora mankahala ary ny tana lahelo amin'ireo namanay izay tsy mifanara-tsaina aminay. Toetra tianao alana aminay avokoa zany rehetra zany Jesosy, indrindra ny firerehanay, ny fiavonavonanay amin'izay zavatra ataonay, mba hitan'ny olona manodidina anay fa izahay no tena zavatra. Ary rehefa misy namanay mitady hisongona anay aza dia tena mora tafiditra ao anatinay Jesosy. Ilay toetra izay tena tsy tianao dia ny fialonana. Koa hifonanay, hibaboanay eloka tanteraka eo anatrehanao zany fahadisoanay izany Jesosy. Izany tsy famendrehanay izany amin'ny mampanaradianay ianao, satria nanao ny asanao izahay tamin'ny fombanay, tamin'ny fisainanay, mba azahoanay dera sy voninahitra eo amin'ny manodidina anay fotsiny ihany. Fa tsy nisy fitiavana mihitsy, anika dia lasa tsinotsinona Jesosy, lasa zava-pohona avokoa izay rehetra nataonay teo anatrehanao ilay Andriamanitra be fitiavana. Ko mba avojeo zay Jesosy malalo amin'ny alalan'ny fanahy masina, hanoro lalana anay, hampahafantatra anay ny marina rehetra tokony ho tanterahanay eo ampanaovana ny asanao, mba ataonay amin'ny fitiavana tanteraka araka ny sitraponao, mba hitondra fifaliana ho anao ilay Andriamanitra fitiavana no voalohany indrindra, ary koa mba hitondra fandresena sy fahavokarana be dia be amin'izay rehetra ataonay mpanaradianao. Amen. Raiso ny tsodranomasina avy amin'Andriamanitra raitsika, ho aminareo ane ny fiadanana ary ny fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavana ane ho aminareo izay rehetra tian Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona, ary mbola Jesosy ihany no mbola ananatra anareo isanandro hoe miambena ianareo, moera tsara ny finoana, aoka hitombandahy mahereza, izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana, fa fehy ny fahatanterahana rehetra ny fitiavana. Ho tanteraka ane zany rehetra izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Aleluia. Amen.